Andriamatoa Raintsonary efa natsidika tery am-piandohana fa mbola sarotra ny fifofofony vaovao ny fipetraky ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Faraparanteo efa nambarantsika fa ny mpanao politika dia novoriny ny FFKM. Ny fekevitra novakin'ny Monseigneur Autor Zanakolona tamin'ny 5 Mai faranteo dia nametraka fa anangana tetezamita vaovao ary atao ny fanemorana ny datim-pifidianana na mpangotraka tevitra be izy io Andriamatoa Raintsonary satria tao ny tezitra tamin'ny FFKM indrindra moa ireo candidat izay efa nametraka ny antotan'ny taratasy mampilasaka hovidiana sy ny pomba azy ireo. Ao koa tany ananana tany ny communauté internationale izay nanao karazana teny maheriny amin'ny tsy azo kitikitihana ny calendrier électoral ao anatin'izany lafina fanapahan-kevitra izany. Dia milaza moa ireto vahiny izay marihana fa izy ireo no mamatsy vola amin'ny fampandehanana n'ity fifidianana ity fa leo tetezamita tsisy farany malagasy ka mety ampanahirana ny fisian'izany tetezamita vaovao zany. Voalaza koa fa maika hivoaka amin'ny krizy ny malagasy ary ny fifidianana ihany no lalana ivoahana amin'ity krizy ity. Dia tena natosika mafy ary nibetsaka dia tratran'izay atao hoe resaka ataon'ny mpamatsy vola izay indrindra moa ireo candidat izay miteny dia hoe maika hivoaka amin'ny krizy aleo atao ny fifidianana. Tena izay tokoa ve le izy Andriamatoa Raintsonary hoe tena ity fifidianana ity no ivoahan'ny Madagasikara amin'izao krizy zao. Misaotra anao namana Ismaël. Aloha ny maleko fanontaniana mamelanao eto anararoatra mba irary fiononana feno ho any ankohonany Pasteur Andriamanjato Richard Nodimandry tany Paris tamin'ny 12 Mai lasa teo satria ray aman-dreny lehibe teto Madagasikara ny Pasteur Andriamanjato. Mikasika ny FFKM sy ny tsikera atao aminy izao ny azoko ambara raha fehezana namana Ismaël. Izao ny zava-miseho izao dia endrika iseho ny hevitra roa mifanipaka eto amin'ny firenena. Andaniny, ao ireo tsy matokotena, te hiankina amin'ny vahiny mandrakizay. Ankilany, ao ireo mihevitra fa ampy izay ny fanjakajakany vahiny eto Madagasikara ka tokony hiavotena amin'izay ny malagasy. Aloha ny amelabelarana zany loha hevitra izany namana Ismaël mamelahanao anao tsy ambaovao kely. Gazety voalohany dia ny Courrier de Madagascar tamin'ny 20 avrily. Raha fitinina voalaza zany gazety zany dia tahaka izao. Namitaka ho izy ny FFKM namory mpanao politika misandoka ho solotena ny vahoaka malagasy nilaza fa ilaina ny tetezamita vaovao. Tsy izany mihitsy anefa no etaetan'ny vahoaka satria ny zavatra andrasany be sy ny maro dia ny krizy mijanona sy fiverenana amin'ny ara-dalàna araka ny lalam-panorenana izay midika fisokafany robinet sy ny famatsiam-bola rehetra. Na dia mody miseho mpanamora fotsiny aza ny FFKM, ho ty gazety Courrier de Mada ity, tokony nampoiziny fa tsy maintsy fehin-kevitra mikasika tetezamita vaovao sy fanemorana fifidianana no ivoaka satria izany no faniriany mpanao politika sasany verseza. Ny ambadiky ny tetezamita vaovao dia fizarana seza vaovao indray. Tsy zava-pana avelively ho Courrier de Mada no manosika andreo fialom-piangonana efitra fa politika. Lasa piretsi-kombakomba amin'ny famonoana ny vahoaka malagasy izy efa da amin'ny fanalavana indray ny tetezamita.
mahagaga mihitsy hoy ihany ty Courrier de Mada ty nahoana no amin'izao fotoana efa miomankomana anao fifidianana izao ny rehetra no mamoaka an'izany hevi-dravina izany ny FFKM, kanefa nanao be marenina foana izy nandritra izay efa taona ny antsoina azy izay. Gazety faharoa, La Gazette tamin'olo avril. Mantany ty gazety ty hoe mety hiteraka krizy goavana ny fanelanelanana ataon'ny FFKM. Iza moa no mahazo tombony amin'ny krizy? De izy ihany no mamaly manao hoe tsy iza fa ireo mpanao politika nangalatra ny RM-pirenena ka maniry mba hitoy mandrakizay izany. Misy mpanao politika hafa koa, hoy ihany ty La Gazette, mba te azo ny anjarany amin'izany alatra izany de miezaka manafoana ny fifidianana amin'ity taona ity, de ampiasainy ny fiangonana ho fitaovana politika. Amboly krizy goavana eto amin'ny firenena no tetehiny. Tsy ho voava mantsy izany krizy vaovao izany raha tsy amin'ny alalan'ny fifanekena vaovao sy mpanao politika vaovao. Ary toa zavatra efa nomanina ihany zany rehetra zany, ho ihany La Gazette, satria mifanaraka amin'ny fiverenana ny filoratsiraka sy ny fisehoany professeur Zafelbert indray eo amin'ny sehatra politika ny fanasana ataon'ny FFKM. Raha ny zava-misy ankehitriny no dinina, mety tsy hisy fifidianana amin'ny 14 Jolay. Izany no tanjon'ireo olona nivory teny vato. Hoy ny Amiral Ratsiraka tamin'ny 20 Avril, hoy ihany ty La Gazette. Raha izany moa ozy no tiany vahoaka malagasy, inona no ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena? Ampidiriny any am-ponjave ny olona rehetra nandray anjara tamin'ny fivoriana no tarian'ny FFKM teny vato. Tsy ambaovao manaraka gazety anankiroa samy tamin'ny 14 Avril de ny JDM sy ny Tribune. Miteny tahaka izao reo gazety roa ireo. Miombokevitra amin'ny maro ny sefafi mitsipaka ny fanemorana ny datim-pifidianana de ny herivelona, ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena hatramin'ny solotena ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Ny akatsahatra koa Ramatoa Dlamini Zuma, filohan'ny Vaumière amin'ny Union Africaine, nilaza fa tsy maintsy atao amin'ny daty voatondro ny fifidianana any Madagasikara. Nilaza koa ny CPS amin'ny Union Africaine fa tsy ekeny ny fanovana ny datim-pifidianana araka ny notapahany senity niaraka tamin'ny SADC, ny Union Africaine sy ny firenena mikambana. Ary vao maika masiaka ny sefafi, hoy ireo gazety roa ireo, nilaza fa olona tsy manana fahefana demokratika misy olo-tenany tenany fotsiny no nantsoy ny FFKM teny vato. Olona tahaka izany ve, hoy ny sefafi, no miambo anangana tetezamita vaovao izay mifanohitra amin'ny fifanekena efa vita sy ny vokatra efa azo. Iza no nanome alalana olona anjatony fotsiny, hoy ny sefafi, anafoana datim-pifidianana no faritan'ny senity sy nankatoavin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Zo avy taiza hoy izy no ahafahan'ny filoham-pirenena efa naloam-bahoaka miaraka amin'ny olona mpanao ramasabomanga sy mpamadika palitao hitondra tetezamita vaovao izay tsy ilain'ny vahoaka, de miantso ny fikambanana sy ny olona tsara sitrapo rehetra ny sefafi mba hanohitra an'izany hevi-dravina izany. Nahoana hoy ny sefafi no amin'izao ankatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao no miakatsehatra ny FFKM kanefa nangina izy nandritry ny 3 taona na de nantsoina mafy aza. Zavatra lavitra ezaka no nivoaka teny vato, hoy ny sefafi, ka tsy azo tanterahana vetivety. Gazety manaraka L'Express tamin'ny 20 Avril. No tsikeren'ny Fatma Samora mafy ny FFKM mikasika ny tetezamita vaovao. Ramatoa Fatma Samora tamin'ny 20 Avril tamin'ny adihevitra mikasika ny fanaovana fifidianana no karakarain'ny donakafon'ny tanora teny Anosy. Asa fanao isan'andro ny fampitoniana. Vonona nomeny karamako iray volana aho ho an'ny olona afaka manapirofo amiko fa ho tony i Madagasikara eo anelanelany 14 Jolay sy ny 17 Desambra. Mandany ny 570 isanjato ny fotoanako ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Raha afaka mamaha izao krizy izao ny FFKM, hoy Ramatoa Fatma Samora, aleluia. Nasehonareo malagasy ho izy fa tsy mahatafavoaka baolina ianareo. Ianareo malagasy ihany no niantsovonjy tamin'ny SADC
tsy ny olona nahatonga ny krizy mihitsy hoy izy no afaka hiambo hava azy.